Misy moa zany tranga mampalahelo aty amin'ny faritra Moromania satria ny ben'ny tanànany Mangataboangy rehefa nahavita ny fiofanana nandritra ny 2 andro teto Ambositra, nahavita ihany koa ny fametrahana samboady ny alakamisy 20 volana febroary teo, dia niverina mody any Mangataboangy hamonjy ny commune izay adidiny. Dia nisy fanafian-jolahy izay nahazo azy teo amin'ny commune ambanivohitra Itrema, anelanelan'le Ambavaloza kely sy Akafotra, 20 km miala ny commune ambanivohitra Itrema izy io. Nisy nitifitra izany ben'ny tanàna izany ary dia voatifitra teo ambanin'ny tendany izy ary dia namoy ainy. Tranga izay atao hoe mampalahelo satria anisan'ny vehivavy vitsy lany ben'ny tanàna izany vehivavy izany. Raha sasina rindra moa no alalany maro azy. Vao tanora eritseriny nefa dia izany nisy nisopatra izany sahady. Mampalahelo dia mampalahelo ny tranga. Ny fepetrany raisina moa zany dia nidina any ny commandant groupement mitondra ny ekipa, anampy ny commandant ny compagnie sy ny ekipa any ary ny bio azy efa any toerana hanao savahaony ny toerana iny hijery izay navandoza ary araka ny lohaраnom-baovao nampitain'ny commandant groupement dia hidina any ihany koa ny commandant ny surgéna Fianaratsoa. Engany ka ho tratra ny navandoza satria ninona antony dia an'Andriamanitra rery ny aina. Tsy tokony hisy olombelona zany afaka andatsakaina fa tsy mety zany ary atao hoe tsy toe-tsaina malagasy.